miarahaba ny mpakafy fandaharana rehetra, chef Niatrany no miaraka aminareo anatin'ity fandaharana ny nahandro ity dia hitondra ny zava-baovao hatrany hiaraka aminareo indray. Ny zavatra izay atolotra anareo anio dia banane et sésame au caramel. Ka raha ohatra ka amin'izany recette teneniko izany dia mila alohantsika banane. Ny banane izay ny safidiako androany na ny akondro izay safidiako androany dia ny ranjalia. Mamy kely izy ity somary manana nofo, somary ferme na mafimafy izay dia noho izy ilay hoe misy sésame ihany koa. Ny sésame dia voan-javatra kely ohatr'izao izy dia anisany be calcium be ihany koa. Ny akondro moa dia tena mitondra ny potassium, eo ihany koa tena mampisy énergie be dia be zany. Izany hoe raha tafaraka zany ny banane sy ny sésame dia hitantsika fa tena anisany manome hery, manome fahasalamana indrindra. Asiantsika menthe kely mba ho décoration sy hanitra ao anatiny dia izay ny ataontsika. Inona daholo koa sarany ny zavatra ilaina rehefa hanamboatra an'izany banane et caramel, banane et sésame au caramel zany. Alaintsika zany ny akondro dia voasantsika. Voasana zany ny akondro dia tetehana somary atao lehibehibe. Zay zany ny safidianako an'ilay akondro ranjalia, somary manana an'ilay nofo somary mafimafy izay izy. Na dia masaka be takin'inona ary izy zany dia manana an'izay nofo mafimafy izay foana. Rehefa vitantsika mamofy anazy dia ho tetehana izy somary atao oblique sady atao lehibehibe ihany. Ataontsika toy izao zany ilay tetikany. Satria izy ity mbola ho andrahoana zany dia izay mahatonga anazy ezahana atao an'ilay lehibehibe. Tsy hohanina amin'izao izy androany fa somary andrahoana dia amin'izay koa miaraka amin'ilay caramel. Rehefa voatetitetintsika ohatr'izay izy dia mila ihantsika siramamy. Siramamy zany rehefa tsy dia tena tsara atao betsaka intsony fa nefa tsy maintsy asiana noho izy caramel izay. Ilaintsika zany ny lapoaly anankiray na vilany anankiray dia arotsakitsika ao siramamy eo amin'ny iray sotro eo amin'ny iray sotro eo izy iny dia asiantsika rano kely ihany koa. Asiana rano kely nataoko 4 sotro eo na 5 sotro. Dia rehefa vita izay dia maka beurre tsika. Mety foana izay beurre ampiasainareo fa anisan'izao ity ampiasaiko ity eo amin'ny iray sotro eo koa. Velomintsika ny afo atao afo somary feu doux zany, afo malefaka. Arorotsika ao izy dia rehefa ridritra mahazo saosy dia izay anisan'ilay caramel tsika zany dia izay vao arotsaka ilay akondro endaendasina kely ao anatiny izay caramel izay. Mandrapitsonika beurre io dia aka fin de menthe kely ihany aseko na potipotehako ny dikany asena. Alaina zany ilay feuille iny mety izy na ladahatra ohatr'izao ataoko izao mety ihany koa izy raha tonga dia asena amin'ny voalohany dia afaka enroulena kely
zay vao tetitetehana. Dia iny izy zany a lasa haché, menthe haché na potipotika, zay zany a ny anaovantsika anazy. Andrahoana kely ao anatiny mihitsy ity rehefa avy eo a manome an'izay a hanitra zay. Iny rehefa manomboka mitsonika le beurre a, efa nomboka en ébullition izy a, dia arorotsika tsara mba tsy hiraikitra, mba ho levina ihany koa le siramamy. Dia rehefa manomboka ridritra kely izy a, satria zao izy zao mbola misy rano izy ato a, mbola bebe rano kely izy zao a, ohatry zao a, dia avela ho ritra tsara. Ina moa ny antony anasivana le rano, amin'izay izy a levina le siramamy tao anatiny a, fangaro tsara amin'le beurre izy a, mba hahatonga anazy ho lasa caramel. Ny sésame moa zany dia misy efa voamana ohatr'izao avy eny am-mpivarotra, fa misy ihany koa izy hoe mbola entiko endasitsika, tsika no mikarakara anazy fa ty zany le efa vita avy andry eny. Eny am-mpivarotra rehetrarehetra, mpivarotra épice no ahitana anazy io. Sady afaka atao anaty sakafo mamy izy a. Androany zao ny antsika dessert ny sakafontsika androany a, dia nampiasaina le sésame. Fa afaka atao ihany koa zao izy amin'ny burger, mini hamburger reny, zany hoe anisany a tena fampiasa be dia be any anaty lakozia mihitsy zany ilay sésame. Efa manomboka mangotragotraka kely izy ato a, dia arorona toy izao foana, arorona tsara. Rehefa manomboka maditidity le consistance, dia arotsatsika ao amin'izay ilay akondro. Zao izy mbola likida be a, fa rehefa manomboka me lasa somary sansy izy a, dia arotsakitsika amin'izay a ilay akondro. Mandrapaha-ridritran'io a, dia efa homaniko a ilay décoration kely zay présenteko anazy. Zany hoe ty dessert atsika ty zany a, dia azo atao anaty assiette plate kely ty a, dia zay zany ny anaovana azy. Mety koa izy raha atao anaty baolina dessert kely reny, fa ny antsika zany androany a dia atao ato anatin'ny assiette plate. Efa amboarina sahady a ilay décoration a. Tsy mahazo variana fa sao dia efa lasa ritra be a. Efa manomboka somary mandroatra. Iny zao a ny ahafantarana azy, efa manomboka maditidity kely a, dia somary efa mandroatra koa zany izy a, ato anatiny ato a, dia arotsakitsika amin'izay, efa manana an'ilay consistance madity iny a, dia arotsakitsika ny akondro, dia endaka endasina ao anatiny ao a. Napiko kely fotsiny le afo a, dia amin'izay izy voaendendy tsara mba tsy voraka ny lofon'ilay akondro a. Rehefa vita izay, dia afaka ararakitsika amin'izay ny sésame. Nararaka ny sésame, zany hoe endaka endasina kely ihany koa ao anatin'ilay caramel ihany koa ilay sésame zany a, mba handray an'ilay tsiro mamy a, ary mba hahatonga anazy ho manitra dia ndraisiko a ilay menthe haché, dia endaka endasinao daholo izy rehetrarehetra. Efa miha madity tsara, efa miha madity tsara zany consistance-ny a, zany hoe efa manomboka maka an'izay
endrika caramel zay. Tsy azo ritina tanteraka fa manjary lasa mafimafy indray izy rehefa avy eo. Toy izao zany le zavatra hitantsika ao madity tsara toy izay. Zay dia vita ny desertantsika. Izy ity zany anisan'ny dessert fihinana mafana. Alaina amin'izay izy dia alatsakintsika ao anatin'ny assiette de présentation. Ny assiettetsika androany dia plat tozy izy dia izy ity hohanina mafana. Hohanina mafana zany mahatsara ilay dessertantsika androany. Tsika mety zatra foana hoe dessert mangatsiatsika foana fa azo atao tsara mihitsy ny mihinana dessert mafana. Alaina izy dia rehefa voaloatra ohatr'izay dia ararakitsika ao ilay caramel ny madity iny izay feno sésame. Izy aloha dia somary mamy, sakafo anankiray mamy izy. Rehefa vita izay dia ny feuille de menthe sasany ampiakariko ety ambony ety. Izay indray ny sakafo izay atolotra anareo androany banane sésame au caramel fa mbola nasiantsika décoration kely menthe ihany koa. Hohanina mafana ozy izy ateo azo hohanina tsara zany ny dessert mafana. Izay indray raha ny fandaharantsika an'io fa mazotoa manaraka hatrany ny fandaharana izay atolo chef ny isa-maraina ary mandraisa taratasy stylo fa mbola ho avy ny fotoana anankiray izay ahafahantsika milalao ka izay mahavaly ny fanontaniana dia azo fampiofanana ao amin'ny CFP-ny amin'ny manaraka indray.